Ora-pitomboana ho aminareo mandrakariva ry avako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andehantsika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra aho misaotra anao izay ny amin'izao faran'ny herinandro izay atolotra ao anay izao ary mitera anao izay mankalaza anao manome voninahitra anao tsy takatry ny sainay Tompo ireo rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Koa dia ingany izay mba ho indro tsara ary toetra ao ambalanao Tompo mba ho voninahitra ao mandrakariva ny antom-pahavelomanay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia mifarana ny herinandro ary ny tonom-bavaka teo dia efa hoe isaorantsika ny Tompo izay nataony tamin'ny fiainanao na inona nandritra izay herinandro izay ny zava-dehibe dia ny fahafahantsika mbola mitoetra ho zanak'Andriamanitra mandrakariva amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ho antsika eto amin'ny FKM ry havana, raha sitrapon'ny Tompo dia hiaraka hiangona isika rahampitso alahady. Isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana Jona dia nataontsika hoe alahadin'ny fianakaviana satria eo no mikambana ny fety maro sosona, fetin'ny reny, fetin'ny ray, fetin'ny ankizy koa satria amaranan'ny sekoly-alahady ny taom-pianarana dia misy hetsika ataon'izy ireo rahampitso. Ary koa isika no azo ambara hoe mamarana ny aktivite rehetra ny sampana na dia mbola misy ihany ary ireo sampana anankiroa tahaka ny vokivoky manga sy ny atoko-pira izay mbola hanao izany amin'ity faran'ny volana Jona ity sy amin'ny volana Jolay. Noho izany dia fety be ny antsika. Koa manomboka amin'ny 10 ora maraina ny fampiompivavahana. Averina ry havako amin'ny 10 ora maraina fa tsy amin'ny 9. Ary amin'ny mahafety be azy dia hiaraka misakafo isika. Noho izany dia samy mitondra ny sakafo ny isam-pianakaviana. Ao izany ny couvert, vary sy laoka, ny entrée. Fa amin'ny fiangonana kosa ny andraikitra ny lôjistika, ny clim ary ny sucrerie. Samy miomana am-po sy hampanahy isika satria ny lohahevitra ho banjinina amin'izany dia fianakaviana mifaly. Averina fianakaviana mifaly. Izany dia tsy inona akory fa araka ny tsianjerintsika amin'ity volana Jona ity izay vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Luka 10:1-20. Ry havana, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Fa dia hanapaka ao am-pontsika tsirairay avy kosa ny fiadanan'i Jesoa. Amen. Ny vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra fa afaka hiaraka hifety, hifaly rahampitso raha sitraka ao. Noho izany dia ampimany ampo amampanahy izay tsirairay avy, indrindra ireo tompon'andraikitra rehetra manatanteraka amin'ny fampiompivavahana mba ho voninahitra ao tokoa izany dia hananay fifaliana, tena fifalian'ny isam-pianakaviana. Tehirizo amin'ny fahasoavanao izay fa nay manatanteraka an'izany Tompo rahampitso sy amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen.